Ivadika lafim-baovao afatanteraka isika ao anatin'ny fiahina ara-tsosialy mahakasika indrindra moa an'ireo zokiolona noho ny tsy fampiny fahefa-mividiny amin'ny maro anisa amin'ny tokantrano malagasy dia zary lasa vesatra ho azy ireny amin'izao fotoana izao ireo zokiolona. Ankoatra ny fahasahiranana amin'ny fahazona sakafo azalana dia tsy zarizary ihany koa moa ny fahasalaman'izy ireny izay matetika dia tsy afaka manatina akory ny toeram-pitsaboana noho ny fahatsapana izay indrindra ary no nampitsiry ny fiara-miasa teo amin'ny fikambanana SNO CM sy ny fikambanana afary malagasy. Lavak'Andriamanala nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sariny mamy Rasamuely. Maro amin'ireo zokiolona tsy afaka mahazo fitsaboana araka ny tokony ho izy noho ny tsy fananana enti-manana amin'ny fividianana fanafody. Ho fanampiana ireny zokiolona ireny indrindra no antony lanolorany fikambanana CLCM na ny Centre de la Langue Chinoise à Madagascar fanafody ho azy ireo ka natolotra ho an'ny fikambanana afary izany. Ity fikambanana ity izay anatanteraka hetsika fizaha-pahasalamana maimam-poana amin'izao mahoavy izao ka miankina amin'ny aretina mahazo zokiolona no hanomezana ny fanafody azy ireo. Androany zany dia tonga teto aminay ny CLCM na ny fikambanana SNO izay eto Madagasikara nanolotra an'ireo apahana fanafody voalohany noho ny fiaraha-miasa. Noho ny ezaka nataon'ny afary malagasy zany dia nahatsiaro ny andraikitra sy adidy izy ireo ka nanohana an'izay fiarahamonim-pirenena izay dia eo moa ry zareo mampanantenana ihany koa anao ny biraon'ny afary malagasy mampanantena ny amin'ny fanampiana andretsy zokiolona marobe izay atao faritra Analamanga ary nampanantena ny amin'ny andreo enfant de la rue dia izay zany dia velom-pisaorana manokana ary manaitra ny sain'ny tsirairay fa ilaina tokoa ny any amin'ny sosialim-bahoaka zao tsara ho risahana sy tsara ho amafisana satria tena mijaly tanteraka ny vahoaka ary mila fanomezan-tanana amin'izao krizy mandalo eto amin'ny firenena izao. Miay zokiolona maro manerana nosy ny fikambanana saingy ho amintetsika amin'izao mahity dia ampahany ihany amin'ireo zokiolona eto Analamanga no ahazo tombotsoa. Fantatra fa mbola itony fiaraha-miasa eo amin'ireo tota. Amin'ny fetin'ny Noely moa dia hijery manokana ihany koa ny zokiolona ny fikambanana afary malagasy ka hizara fanampiana ho azy ireo atsoatsy.